exploitation satria tokony tapany voalohany ao anatin'ny fanambarana ary anisan'ny antony goavana zany mitovy amin'ny resaka TNT na tonga n'izao fiarahana iny voa zao. Le licence d'exploitation zany ny problème goavana be dia ny hoe tsy mitovy any zavatra ambara ny fitondram-panjakana amin'ny fomba ofisialy sy ny zavatra tena misy eo amin'le réalité satria ny zavatra nambara dia hoe miato aloha ny fizarana ny licence rehetrarehetra ary anisan'izany hainao manjery nefany mahagaga fa mandeha zany le fahita lavitra sy onjam-peo izay tany am-piandohana dia nomena endrika hoe raharaham-bahoaka ny service public ary mbola nanamafy an'izay le tompony andraikitra ao anatin'le fahita lavitra sy onjam-peo fa rehefa jerena mitovy ary ny tena marina azy dia concurrence an'le hainao manjery tsy miankina mihitsy. Soalnya ni nama lapor wajib itu jarang si lanjutkan di jagoan itu bukakin ni jumlah kredit komersial di deklarasi Fanambarana. Ny vorona rehefa misy raika amin'ny 6 septembre na 7 taona ireo mpitantana eny amanjery tsy miankina tantanam-bazozy izay tarihan'ireo any amin'ny faritra. Tohanan'ireo faritra. Lafin-javatra roa goavana ary mila vahaolana aingana no nodinina tamin'izany izay mahakasika akaiky idika politika. Voalohany amin'izany mahakasika ny fanomezana fahazon-dalana na licence hampiasa eny amanjery. Miantona hita sy tsapa amin'izao fotoana izao ny tsy fanajana ny lalàna velona ataony tompon'andry fanjakana no isana izany. Tsy ahivana mantsy fa nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany mitarina dia nanapa-kevitra ny filoham-pirenena fa mbola nahato avokoa ny fanomezana fahazon-dalana. Anisan'izany ny eo amin'ny sehatry ny amanjery. Hatreto tsy mbola nisy fiovana. Tsaroana ihany koa anefa ny nampitsara ny fanjakana fahazon-dalana 20 nomena tamin'ny 70 nomena tamin'ny folo sy 10 etsy kanefa etsy ankilany ny nanomezana fahazon-dalana iray no miantony raharam-bahoaka na service public tamin'ny taona 20 tsara ny manamarika fa ny fahazon-dalana dia amin'ny alalan'ny tombontolo ihany no azony azy. Tsy azo atao ditsita ihany koa ny bolambola ny fikarakarana ny fanomezan-dalana hampiasa aina amanjery eto Antananarivo ahina noho izany mety hitarina ity fomba fiasa tsy manaraka ny fenitra sy ny lalàna politika any amin'ny faritra ka hitarika ny fifankahazahoana sy toloka eo amin'ny tontolony amanjery tsy miankina. Mety hahafa ny fahamarona tafaka oatra dia amanjery ny folo mantsy izany. Ankoatr'izay dia olana mipetraka ny resaka fahavaovan-ketra. Tsy fiaritra mantsy ny fisiany tsy fitoviana na ny fanavakavahana mihitsy aza eo amin'ny samy amanjery avavavotra. Mahakasika ny aba aloha amin'ny resaka dokam-barotra izay mety hiteraka lolona eto antika politika. Tsy adino ny mahakasika ny fahazon-dalana manokana mena ny aina amanjery izay mampametraka an-tanona. Antony ny tsy fisiany mangarahara sy ny fampitam-baovao mazava mahakasika azy ity. Manginy fotsiny tsy fanajana ny fombafomba fametrahana sy ny fanokafana aina amanjery ampiasaina ho an'ny vahoaka. Tevika faharoa voaresaka ny fivadiana makany amin'ny télévision terrestre na TNT. Asiana tsindrim-peo manokana ny fomba fiasan'ny tompon'andraiki-panjakana amin'izany azy ity. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny firesahana nataon'ireo tompon'andraiki-panjakana tamin'ireo mpitantana aina amanjery. Ny fanomanana ny fidinana izany. Tsy azo adino anefa fa 5 volana sisa izany hoe ny volana 2015 ny fanombohan'ny TNT. Tsy vitan'izany fa zara raha misy ny fanazavana ao amin'ny fanjakana. Mipetraka noho izany no ia amin'ny tena forosorana makany ny fametrahana ny TNT
indrindra ny momba ny fepetra amin'ny fanodinana azy atao amin'ny start times. Ity farany manso ny masatokana manaparitaka ny fandaharana ireo haino manjery malagasy rehetra. Raha ny zavatra hitranga izany mantsy manoloana ity fanjakana mitokany start times ity dia voatery anao fandaniana amin'ny pampana vao afaka hiasa araka ny tokony ho izy. Ny resaka fiarovana ny haino manjery malagasy sy ny antoka manodidina ity fidirana amin'ny PNP ity anefa tsy manjary tahaka izany koa ny amin'ny fanaraka ny famagalavana. Ny fahalalako azy mbola misy lalàna izay tokony hitapahana ny nivony assemblée maromaro amin'ity zavatra rehetrarehetra ity satria tsy voaingana koa ny resaka code de communication izay mbola avant projet. Dikan'izay zany mbola sarotsarotra raha amiko manokana aloha zany volana jiona ny folo sy roa arivo zany. Indrindra moa le nitenen'ny PDG teo hoe tsy afaka ho tapahana tapotapoka fotsiny io numérique io fa nany amin'ny tany mandroso aza mila taona maromaro. Ny fomba zany hoe misy transition vers le numérique zany tokony eritreretina ihany koa. Ny budget télé anankiray moa mbola tsy manana satria mbola tsy fantatiko koa ny zavatra mresahany zareo hoe inona politrina marina ny ofany ho atao raha ohatra miditra eo. Fa ny fantatra fotsiny dia mila vola 189 millions de dollars ny fanjakana ho afaka manametraka an'ilay TNT. Tsy haiko hoe aminareo lahara-pamena ve ny angoavan'ny fanjakana avy hatrany amin'ny situation misy ny firenena toy. Hoe zay ve ny maiky indrindra andaniana 189 millions de dollars ananganana TNT rahana io zany ndra amin'ny fanjakana finoana dia orinasa start times ity ihany nefa ohatrany hoe ampiasan'le vola eto amintsika. Izay nefa moa fandraisahana aloha fa mety mbola tsy mbola azy eto angamba fa manana solution zay ala mahazakazitra zany amin'ny fiomborana ireto. Raha misy hoe mety misy orinasa hafa ohatrany start times amitenenao teo zay koa afaka mivondrona zay eritreretra momba ny numérique ary atao koa mety zay ny tokony vonona voalohany zay satria tsy voatery anavahiny daholo aloha zany reo fa zay manana solution malaza res am'le hoe télé numérique terrestre zany. Zany mbola fanontaniana ngeza be teraka aty aminay daholo hoe vonona zay eo maiky aza manana émetteur afaka intsina module nge solonao hoe vatika module nge solonao le anatosika dia na dia hoe le fitaovana ty ambany zany le studio sy ny ohatr' zany inona le mbola misy détail be zany tsy fantatray momba le izy nefa efa fantatrareo hoe efa misy etsika an'le izy hoe zao ny 150 millions de dollars ny kosa dia 39 millions zanavola zany nefa détail technique le zavatra tokony hofantarina voalohany ary ao anatin'izy tsy fantatray. Donc tsy afaka manome zay hoe montant hoe zao ny ilainay basculer amin'le izy satria na zay ary mitovy aminareo tsisy hafa fotsiny hoe télé samy télé sy hainao manjery eto daholo fotsiny fa tsisy filesahana tsisy nify anatin'le izy.